Salama Andriamasy Ratsoanarivelo mpandraraha ary mpitandrina Arsiniela vondrona mpandraraha malagasy maromaro. Tena nilofosako hatramin'izay zany hoe consultant en appui aux entreprises, aux associations ou à l'État ou à des grandes entreprises. Tsy de hoe hifidy ho consultant raha nianatra zany dia nanao fikarohana momba ny toe-karena sy ny fampandrosoana ny orinasa de nanao recherche zany tany amin'ny ambaratonga ambony mbola tany ivelany io dia niasa chercheur atao amin'ny laboratoire d'études et de recherche en économie de la production. Dia ny tena nilofona amin'io zany ary zay momba ny orinasa madinika sy salatsalany hoe ahoana moa ny tena hanampina ny orinasa madinika sy salatsalany anatin'ny sehatra fanontolonana mondialisation. Raha fisokatra ny Europa zany de hoe aiza ny orinasa madinika sy salatsalany frantsay raha pitahana amin'ny orinasa madinika sy salatsalany portugais, grec, italiana satria ny any amin'ireny tanan'ireny zany mbola somary ambanimbany zany ny vidim-piainana sy ny karama de aiza zany le atao hoe compétitivité dia nametraka ny atao système de grappe technologique amin'ny service connexe. Io zany anisan'ny traikefa rehefa noditra aty Madagasikara satria za moa manampy ny orinasa madinika sy salatsalany frantsay sy européenne ty mba ahoana moa ny anampiko ny orinasa madinika sy salatsalany malagasy de zay moa nalalan'ny olona tamin'ny lalako ray manontolo de nanampy ny orinasa madinika sy salatsalany malagasy. Nisy parenthèse kely le directeur de projet koa nanao ny restructuration rehetrarehetra fa tsy nataon'ny orinasa lehibe aza rotoana de niala dia nandeha niasa expert tany amin'ny PNUD sy ny BIT de zay zany anisan'le fondateur le entreprendre à Madagascar, appui technique et financier pour les petites et très petites entreprises. Nametraka amin'ny procédure rehetra ahoana ny ahafahan'le orinasa reo inona ny zavatra ampianarina azy alohan'ny hamorona ny orinasa sy ahafahany maka vola any amin'ny banky tsy ahafaty aingana loatra ny reny orinasa madinika salasala satria reny matetika ny taux de mortalité ana PME zany avo lavitra noho ny orinasa lehibe. Nanana ligne de refinancement bancaire zay na tany amin'ny PNUD OPS moa zany Office for Project Service à New York na me $2,500,000 de rehefa mangataka an'le crédit bancaire izy de accompagnena de misy zany atao hoe fonds de refinancement satria le banque tam'izany tsy ampindrana ny fonds propre ny volany na ny dépôt en clientèle ny anina orinasa risque be de zay zany namen'io hoe ty misy vola avy any amin'ny PNUD apetraka eto aminareo ao nareo monsieur refinancer zany io ampiasao ampandramina an'ireto de satria ny fahasarotana maka crédit bancaire koa de les couvertures de garantie zany hoe raha indrana ary zato ianao zany dia mila manome garantie ianao na hypothèque io na caution io na aval io na tsy fantatro 150 à 180%. Zany hoe raha 100,000 raminao de ny antoka hoentinao zany 180 de nametraka fonds de garantie io zay de premier rang zany hoe mahatoky an'ireto olona formenay zay sy le olona nampina dia ty le vola ampindraminareo azy de ty ny dossier garantie fonds de garantie adossiernareo azy tena anisan'ny voalohany indrindra zany tam'izany teto Madagasikara. Mety misy any malagasy raha mba tailofoka manana traikefa tany ivelany afaka mody de afaka mba manampy ny fanovana ny sehatr'asa sehatra fampiasam-bola sy sehatra fampiroboroboana ny orinasa madinika sy salatsalany. Zay tompony tena antony nodiko mitondra ny traikefako teto Madagasikara. De rehefa nanao an'izay zany dia niditra le fivotonana ny mpandraraha malagasy zay mpanolotsaina nanomboako tao mitondra teny le orinasa madinika sy salatsalany any ary miezaka zay misy ekipa vaovao ohatry ny ekipa fietsehana amin'ny ankehitriny koa de rehefa voantso
andray andraikitra ambony ny filohan'ny fifipama tamin'izany fotoana andrany dia hoe ianao zay nanao ny drafitra ny stratégie pakady lavareno an'ny fifipama satroka raha mba ianao mandinda amin'ny fifipama dia nandray ny fitantanana ny fifipama tamin'izany fotoana izany ary niverina angamba ny raha ny alavan'ny mandana président dia ny angamba hatramin'izao mbola tsy resy satria na mandat efatra angamba ny nataoko teo tamin'izany fotoana izany eny toko dia nanampy ny fifipama amin'ny sehatra indrindrindra dialogue public privé zany hoe ny fampiresana zany amin'ny resaka eta fiscalité eo amin'ny resaka facilité d'accès au crédit eo amin'le fandraisana andraikitra eo amin'ny ina moa izy ity mba anovana ny rafitra ny toe-karena misy eto Madagasikara zay manazava ny olana mbola misy ankehitriny amin'ny toe-karena eto Madagasikara dia nohony hoe tsy ampy ny fanondranana entana raha ampitahina amin'ny entana hafarana zany hoe vola anafarana entana sy vola hazo avy amin'ny fandefasana entana zany hoe balance commerciale moa zany tika tongavana io zany dia déficit chronique depuis mbola tsy teraka defa déficitaire ao nefa misy olana lehibe indrindra mipetraka amintsika satria ny toe-karentsika dia miankina amin'ny zavatra maro avy any ivelany dia noho izany ny entiko ny atao ny fifipama tamin'ny fotoanandro zany dans les années nanomboka tamin'ny 2002 tany dia hoe ahoana ny anamafisany industrie malagasy mba hanao vokatra de substitution na hoe afaka hanovana ireo produit industriel afarana zay zany le izy dia teo no nampifanatona be ny sima sy ny fifipama dia de l'autre côté zany nanangana association anankiray mamaly an'io mba hampitombo ny exportation dia hoe ahoana ny ampidirana ny orinasa madinika salatsalana malagasy amin'ny chaîne de valeur internationale zany hoe mba hahafahany mandeha mijery ny tsena any ivelany sy manondrana entana vita malagasy tena vita malagasy izany toko dia nazahoantsika trophée mondial tsy ny drapeau an'ny fifipama ihany netona fa drapeau amin'ny Madagasikara toko tamin'izany kombana pays le izy dia misy enina amin'ny telopolo ny ady tamintsika tsika anazy ny loka hatramin'izao io dia malaza eran'ny Afrika sy Pasifika sy Asie hoe io ny best practices in export zany hoe ny zavatra tsara indrindra ratay ampitombo ny orinasa manina mo manondrana entana ny tany amin'ny nanomboana zany hoe ireo zavatra nataoko amin'ny grappe technologique le cluster na PME tany amin'ny Midi-Pyrénées sy Haute-Garonne ny zavatra zany zay nanaovako recherche no netiko tato amin'ny ITBM dia naappliqué ny ITBM zany hoe andao tsika hanangana cluster na artisanat cluster na huile essentielle cluster na épices cluster na broderie dia ireo no manondrana satria ny orinasa madinika malagasy mbola tratran'ny ataontsika hoe problème de capacité anga dia raha ohatra hoe misy orinasa ataontsika hoe américaine nangataka 10 conteneur tsy ho vitan'le orinasa kely madinika izy atambatra zay le atao cluster na grappe technologique dia iny no manondrana any zay zany natonga ny ITBM naappliqué natao lasa best practices in export